Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fagnier. Anongilany sofina ori tompoko kavalio. Andriamanitro, vonjeo ity mpanomponao mahatoky anao, iantrao ori tompo fa miantso anao tontolo andro. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo 5:20. Faly sady ravoravo magnatriky fiarabagna aminareo jiaby amintsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra tsika jiaby ologno raiky, natao izaragna fahasoavana, fiadanana, vaovao mahafaly Kristy ary ny fagnabeazagna ho an'ologno jiaby tsy ankanavaka. Isoragna tsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity ary hasaina ampagnajagna ihany koa agnaraka tsy tapaka izany satria Alahady 1 tsotra mandavantaona atsika izao. Ny eglizy manolotra leo hevitra lehibe amintsika. I Kristy no iorenan'ny fiainantsika sy ny fahefan'ny eglizy. Atolotry l'eglizy amintsika iniany ty zegny loha hevitra lehibe zegny indesintsika iaigny hamakivaky ny fiainantsika manontolo. Ka andeha atsika hitandregny zegny ampitiavagna amin'ny alalan'ny toroteny ndraiky fampianaragna ho zarain'ny son excellence Monseigneur Archevêque amintsika amin'ireo vakiteny masina samihafa atolotry n'eglizy amintsika niany, ka resitsika ampitiavana, ampinona ary amin'ny fanantenana izany. Vakiteny masina voalohany, bokyny Izaia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo any Sobina lehibe ny ao andapa. Oroaiko hiala amin'ny fitoeranao ianao, ahongan'ny Tompo amin'ny raharanao ianao. Ary izao no hitranga amin'izany andro izany. Iantso ny mpanompoko aho, dia i Eliasima zanaky Elikasa, ka ampiakanjoko azy ny akanjo vitanao, ampanaoviko azy ny samboadinao, apetrako eo ampelantanany ny fahefanao, dia ho tonga ray izy amin'ny ponina ao Jerusalema sy amin'ny taranaky Joda. Apetrako eo antsorony ny fanalahidiny tranony Davida, ka moa izy, tsy isy andrindrina izy,
tsy hisy amoa. Atsatoko toy ny fantsika amin'ny toerany mafy izy, ka anjary seza amboninahitra ho any ankohonandrainy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen.
sy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, endre lalina tsy manampaharitana ny fahendrena amampahaizan'Andriamanitra. Tsy azo fantarina ny fitsarana ary tsy takatry ny saina ny lalana. Fa iza moa no nahalala izay hevitra ny Tompo ary zovo no mpanolotsaina azy? Sa iza no nanome azy aloha mba ahazahoany valin'izany? Avy aminy sy noho izy ary ho azy ny zavatra rehetra. Eny, iza ny enome amboninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy anieny Tompo, ho tanteraka tokoa iza. Evanjely masina nisoratany Masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro zany, no ny tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezareny Filipo Jesoa, dia nanontany mpianana izy ka nagnano hoe ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary io izy ireo taminy. Ny sasany manao hoe John Batista, ny sasany koa milaza hoe Elia, ary ny sasany dia magnano hoe Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy, fa nareo kosa, ataonareo azovy maza? Dia namaly Simona Piera ka nagnano taminy hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra velogno. Dia namaly Jesoa ka nagnano taminy hoe sambatra ianao ry Simona zanaky Joany, fa tsy nofa mandra no nagnambara izany taminao, fa nireko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao fa ianao no Piera vatolampy, ary eo ambony zany vatolampy zany no anorenako ny egliziko, ary ny vavadiny afobe tsy harisy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakany lanitra, ka izay rehetra voafehy ety an-tany dia voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra ovahanao ety an-tany dia voavaha koa any an-danitra. Ary tamin'izay dia norarany ny mpianany tsy ilaza amin'olona fa izy no i Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, tezany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, averimberina amintsika matetika amin'izao taona ny fandalinam-ponoana izao, amin'izao fotoana etresika ny sinoda fahafito izao, fa isika eo ve no Kristy mpiarabelona amin'olona ankehitriny, isika no tabernakla velona
tahaka ny Masiny Maria ka mitondra ny azavana, mitondra ny fanasina amin'ireo manodidina antsika mba ahafantaran'ny olona fa lalana sy fahamarinana ary fiainana tokoa i Jesosy. Fa indrindra amin'izao fotoana sarotra izao, fotoanan'ny krizy isika, sy very isika fa manana repère amin'ny lalana andehanasika sy manana ny tanjona amin'ny fivelaran'ny fiainana amin'ny fototra amin'ny fahamarinana. Ary izay no ezansika amin'izao synode izao. No mafisika tokoa manko miatrika n'izao tapany faharoa amin'ny synode izao sika fa ny fifandraisana dia anisan'ny mahaolona ka nobandinitsika manokana ny fifandraisana amin'ny zavaboary, fianakaviana, eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana, vokatry ny fibebahana izay ary vokatry ny fiovana mahery vaika ho isika ka mahatonga sika ho mpiaro sy mpikolokolo toy izay ho mpandrava. Misy pisika fa misy fifandraisana lalina amin'ny finoana n'izay fierovana sy fikolokoloana ny zavaboary izay ary mibaribary zany rehefa mankalaza ny Eukaristia sika. Ankoatra ny vokatry ny tany entsika mankalaza ny Eukaristia dia ny fiainansika manontolo no zary eukaristika. Izany ny vokatry ny fivampemitra mahery vaika ary izay no ezasika iainana amin'izao synode izao ka enganie zay rehetra zay ahatonga sika hivelona ny ekôlôjia intégrale, izany hoe sy nidinika isony no ataosika fa mivelona zay nodinitsika. Ka amin'izao alahady faraka amin'ny 20 mandavataona zao ary ry kristianina avamalala mifandray amin'izay voalaza izay dia asain'ny eglizy sika andinika manokana momba ny fahefana eo anivon'ny fiainantsika andavanandro, eo anivon'ny eglizy. Ary inona tokoa moa asika izay ry fahefana zay. Mazava ho azy fa ny loharano sy fototry ny fahefana dia Kristy amin'ny lalany sy miaraka aminy ary ao aminy mifototra ny fahefana rehetra. Ary ny fahefan'i Kristy no taratra sy maintsy entina manatanteraka izany fahefana izany. Izy no lasitra iainana an'izay fahefana izay ao amin'ny eglizy. Ka aoka amin'izao lahady izao ho sapasika ary fa ny fahefana ao amin'ny eglizy satria ny fahefan'i Kristy ny lasitra dia ny fanompoana. Izany no mahatonga ny anaran'ny Papa Ray Masina serviteur des serviteurs, mpanompon'ny mpanompo. Raha ny fahefana lazain'i Jesosy amin'ny evanjely dia manana fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra sy hoe sanatria fahefana entina anaovana herisitra, anilikiliana ny hafa na anapitena ny madinika na amoretana sanatria izany. Tsy izay no ilazain'i Jesosy any Piera amin'ny evanjely vondrenesika teo, apetrany amintsika tokoa ary ny fanontaniana ahafahantsika mahatsapa an'izany rehetra zany. Ataon'olona ho iza moa ny zanak'olona novakizitsika ny evanjely niany ity niany alahady faraka amin'ny 20 mandavataona sady io vakiteny io ihany koa mbola nivakiana tamin'ny fotoana nankalazana ny fetin'ny Masonday Piera sy Paoly izay sy ela zay tamin'ny 7 Jiona ka manontany isika tokoa ary i Kristy iza marina i Jesosy amintsika. Raha amin'ny masony zao tontolo zao dia sy ahita naovinanaoviana an'i Jesosy isika ary vao mainka aza ho takona ary zary ifanohitra na ny fisainana na ny zava-misy satria fantatra sika ary averiberisika matetika fa mifanohitra amin'izao amin'ny fomba fizerin'ny zao tontolo zao ny fomba fizerin'i Jesosy ka sy magaga indrindra moa mikasika an'izay fahefana zay raha sy mifanozo misy na ny fomba fizerin'ny zao tontolo zao sy zay voalazan'i Jesosy. Namaly tokoa i Piera ny solotena ireo mpianatra sy misolo ansika ihany koa. Ny fekempinoana nataon'i Piera io dia fekempinoana ho ansika ihany koa. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra izay midika fa izy no Kristy velona eo anivosika mpiarabelona amintsika. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana ary zany no alalintsika amin'izao fanatanterahasika ny synode izao. Ny finoanan'i Jesosy velona sy Jesosy tantara na soratra no dinintsika no alalintsika sy mpandalina ara-tantara sika na mpandalina ara-soratra fa ny fandalinana ataosika dia fandalinana ara-pinoana izany hoe ny fifandraisasika amin'i Jesosy ka asapahasika fa Jesosy miara-dalana amintsika eo anivosika nandresy ny fahafatesana
zanak'Andriamanitra tahaka ny fandalinana nataon'ny mpianatry ny Emaosy, ary io no azo lazaina fa mamitana ny toe-panahy sy ny toe-tsaina hoentina miatrika ny synôda. Raha variana amin'ny fandaliana ara-tantara isika na ara-soratra fotsiny dia tsy fanozo amin'i Jesosy, ary izay no nambarany Jesosy tamin'ireo mpianatry teny Emaosy, ary rehefa nambarany izy dia nisokatra ny mason'izy ireo ary tamin'ny Eukaristia tamin'izay fotoana izay. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala, tsy firian-kevitra no mandrafitra ny finoantsika fa Jesosy olo velona mpiarabelona amintsika na foinoainoantsika. Ka hoy Simona Piera, namaly ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy nanao tamin'ny Piera hoe, sambatra ianao ry Simona zanaky Zoany, fa tsy nofa mandra no nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Araky ny voalazantsika teo, tsy fomba fijeriny izao tontolo izao no ahafahana mahita ny Jesosy ho Mesia mpanavotra, fa tsy maintsy maso mpinoana, fa nomezana avy amin'ny Andriamanitra ny finoana alalana ny Jesosy, fa nomezana n'Andriamanitra no ahafantarantsika fa i Jesosy olona velona eo anivosika, kanefa isika koa tsy maintsy mamaly sy mieky ny fisiany eo anivosika, ary zany no mitondra sika amin'ny asambarana. Tadiditsika fa raha nilaza i Thomas tamin'i Jesosy hoe tompoko sy Andriamanitra, raha nahita ny Jesosy tafasangako velona, dia hoy Jesosy tamin'ny Thomas, sambatra ianao ry Thomas, nahita fa mino, sambatra kokoa izay tsy nahita ka mino. Zany hoe tsy mahita fa amin'ny maso mpinoana, fa tsy mahita amin'ny fomba fijeriny izao tontolo izao. Ka izay no mitondra amin'ny asambarana, ny finoana no tena mitondra ny asambarana. Asa ratsapantsika mino izany asambarana izany. Mazava ho azy, raha ambava fotsiny finoana fa tsy latsapaka dia tsy mampiova ninonina eo amin'ny fiainantsika izany, fa raha latsapaka tokoa dia mitondra amin'ny fibebahana, amin'ny fivampenitra mahery vaika. Ka tahaka ny Piera, na dia fantsina tamin'ny fizaliana koa aza izy, dia nahita asambarana tahaka n'ireo martiry ny zorovavolombelona niaro an'izay finoana izay, ary manana modely sika de siza fa i Victoire Somanarivo, i Lucien Boutvoisoa. Hitatsika izay niseho tamin'ny Piera, ary indrindra ny teny nataon'i Jesosy izay mizara roa tsara nefa mifameno ary mifaningitra sy azo zaraina. Ny tapany voalohany manambara fa fanomezan'Andriamanitra ny masom-pinoana ary mitondra amin'ny asambarana. Ny tapany faharoa manambara ny adidy miandry sy rosoana lalandalina koa. Sy natao an'ny Piera fotsiny ny azo tokisana toy ny vatolampy, fa sika ziaby ary tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainantsika izany. Ary izay natao hoe fizoroana ho vavolombelona, ary ny dikan'ny vavolombelona dia martiry. Maro no azo lazaina ary ry kristianina havana mikasika ny evanjely vondranesika teo, izay manambara ny fekempinoana fa ny tian'i Jesosy dia ny hamatitra sara ny finoantsika. Ary izay no tapany faharoa araky ny voalazantsika teo, izao milaza aminao fa ianao no Piera, vatolampy, vato ka azo itokisana, azo anorenana ka tsy azo zongozonina ny finoantsika, na dia maro ny mety anakorotana ny fiainantsika andavanandro. Izay azo lazaina fa vato satria miorina amin'ny Kristy, ary izay no miandry antsika tsy ampy fotsiny ny manambara ny finoana, fa tsy maintsy mifototra amin'ny vato, zany hoe tsy azo zongozonina. Ka raha tsy azo zongozonina dia mitondra antsika amin'ny taranaka manorina fa sy taranaka mpandrava. Ary eo ambonin'izany vatolampy zany no anorenako ny Eglizy ary ny vavahadiny afobe sy aresy azy. Zay ry kristianina havana, isika no Eglizy, ary eo ambonin'izany, ao ambonintsika amin'ny fiainantsika no anorenana ny Eglizy. Matetika isika no mamerimberina, efa sarotra ny manorina Eglizy trano, fa mbola sarosarotra koa ny manorina Eglizy olo, ary zay no ezaka tanterahisika amin'izao sinôda izao. Ary anisan'ny fanorenana an'izay
eglizy olo izay ny fiarovana sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana ny ekôlôjia intégrale dia fanorenana an'izay eglizy olo izay. Fantaro ary fa sy hoe eglizy trano fosiny fa eglizy olona no ahorisika ary zany midikany hoe omeko anao ny fanalehidy ny fanjakan'ny lanitra ka izay rehetra ho fehezinao etỳ tany dia voafekoa any an-danitra ary izay rehetra vahanao etỳ tany dia voavakoa any an-danitra. Ny dikan'izany dia anjarasika sy kiraikiraiky amin'ny mahavita batemetsika no manorina any eglizy olo. Ny fiainansika andavanandro io mifototra satria mifototra sy mivahatra amin'ny finoana zany fiainana andavanandro izany ka io lailazaisika hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Raha vitasika izany dia io no fanorenana eglizy olo EOV, eglizy vavolombelona, eglizy olona mino mifototra amin'ny fandaliana-pinoana, eglizy manompo, eglizy mandray an-tanana, eglizy missionnaire ka namafy ny rivotra esieroa dia afaka mijoro an-trano isika ary mitondra fanantenana sy aim-baovao ery manosika amin'ny fivoarana tena izy dia ny fivoarana maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra eo amin'ny fiainansika andavanandro. Asika ono ary re kristianina avana malala no mahatonga asika manatanteraka an'izao sinôda izao mba hamatotra hamafiorina ny finoansika ka hahatonga asika ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana iraina ho missionnaire ho tabernakla velona. Ry kristianina ava malala izany rehetra izany ny tiany ny vakiteny roa mialohan'ny evanjely ndrenesika androany marina ny evanjely ny tena nadiadiasika fa ireo voalaza sika ireo dia fa diritasika ihany koa amin'ireo vakiteny roa mialohan'ny evanjely ampianarin'ireo tenin'Andriamanitra ireo sika mba hahafahatsika miroso an-trany amin'ny lalindalina koa amin'ny maha zanak'Andriamanitra sika. Ry Jesosy Tompo sy menatra ny finoko ary manome asina ny finoko mba hanomezanao fahamasinanay. Isika no kristianina havana no Piera amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, katolika sika ka amin'izao andro amakisika manokana ny evanjely milaza ny fanekempinoana ny Piera aoka sika asiary manokana ny dimbin'ny Piera dia ny Papa Ray Masina izay mitarika sika amin'ny fiainana maha-katolika zanak'Andriamanitra sika ary hivavaka koa sika mba sy homenatra ny finoansika sika sy homenatra ny maha-katolika ansika isika ary izara izany maha-katolika izay fantatra sika fa eo no mitondra amin'ny asambarana. Ry Jesosy Tompo enganeny fanahy masina anampy ireo mpitondra ny eglizinao ankehitriny sy ho avy ahafahan'izy ireo hitaridalana hatrany anay ho Kristy ka zary tabernakla velona, Kristy mpiarabelona eo amin'ny manodidina anay. Ampio izahay ry Jesosy mba hanana finoana velona marim-pototra tokoa ka zary vatolampy hanorenana ny eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana ka zary missionnaire tabernakla velona izahay EOV no vato andrafitra ny eglizy amin'ny toerana misy anay ka ianao Kristy no vato fototra dia ny apôstôly no vato vezoro iorenan'izany eglizy zany. Samosay andray an-tanana ny eglizy izahay na ranofo na rasaina na rabatana na ara-panahy. Amen. Reo sazoa sota enina ary hovonina izahay ikolokolo ny tranobe ombonana araka ny dinika iranay manao ao amin'izao tapany faharoa amin'izao sinôda izao sady tsy vaovao aminay satria efa niarahanay tamin'ny tanora tamin'ny fankalana zanany JMJ teto amin'ny diocese satria ianao nilaza fa sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany io ny lohevitra no alalininay tamin'izay ary hitanay fa ivelomana sy tohizana amin'izao ka vonina izahay anatsara ny tranobe iombonana ary io no entinay mivelona ny afatrao eo amin'ny fiainanay andavanandro mba ho fanehoana fa ny fahefana
dia sy fanjakazakana na famoretana na fanampitena fa fanompoana mikasika ny soiombonana ka ahitany tsiraikiraiky sy ny olon-drehetra fivelarana marina tokoa. Ry Masiny Maria reninay, tantano izahay zanakao mba hibebaka tokoa ka hanompo tahaka anao, fa indrindra ireo marefo sy madinika. Masinday Josefo, ianao ny mpiaro ny eglizy eran-tany, ampianaro ny fianakaviana mba anao tahaka anao sy beteny fa miasa tokoa. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra